Sehatra ny toekarena indray kosa no raisin'ny ministra ny vola sy ny teti-bola teny amin'ny birao mpiasany teny Antaninarenina omaly ny ambasador'ny firenena japonais miasa eto Madagasikara. Fantatra tao anatin'izany fa vonona anampy an'i Madagasikara anarina indray ny sehatra ny toe-karem-pirenena ny gouvernemanta japonais. Ravaka Randriamanala no mitondra ny andindiny vaovao. Vola mitetina $7.10 tapitrisa no efa vonona entina anampina ny fanarenana ara-toe-karena ny Madagasikara. Io ny fantatra tao aorian'ny feonan'ny ministra vola sy ny teti-bola Razafindravonina Jean sy ny ambassadeur japonais Ryuhei Hosoya teto amin'ny birao ministera teto Antaninarenina. Mbola hodinian'ny gouvernemanta malagasy sy ny gouvernemanta japonais amin'ny alalan'ny masovinety Madagasikara miaraka kosa ireo laharam-pameana ampiasan'ity famadiham-bola ity. Ny priorité fa misy priorité raisana zany izy io. Ny priorité raisana ho an'ny mpamatsy vola rehetra dia tafiditra ao zany ny fitondrana japonais dia ny fametrahana ny marikotra ny mikasika ny tondro ara-toe-karena sy ara-bola zany hoe condition de stabilité macroéconomique et financière. Io zany raha rehetra io zany hoe tsy tokony ny fitombon'ny hakarena fobe dia tokony hitombo araka mba etretsika io ohatra fitombon'ny olona eto Madagasikara izay etretina fa ny 1.7 isan-jato isan-taona dia ankoatran'izay tokony tsy akravy loatra ny vidy fiainana ary manaraka an'izay zany ny fahatiatoka azo ekena eo amin'ny fampiasana ny teti-bola-panjakana raha oharina amin'ny PIB zany produit intérieur brut dia tsy tokony loatra ny 5 isan-jato. Zay zany no voalohany. Ny anankiray faharoa dia amin'ny fanatsarana ny finance publique ihany koa izay raisina amin'izareo io zany na ny fampidirana vola na ny fampiasana vola fa raha andrasan'ny monsieur l'ambassadeur teo dia tafiditra ao zany le hoe atsotsika hoe fonds de contre-valeur efa disponible izy io le vola fa ny modalité fampiasana azy zany no hifanarahany rotota arakaraka ny laharam-pameana ny fitondrana malagasy. Dia ny fahatelo amin'izy dia le resaka stratégie ndresaka teo hoe hitovizany rehetra zany izy hoe tokony tsy mana stratégie mandeha tsirairay hoe mana stratégie ohatra ny banque mondiale dia mana stratégie ohatra ny Nations Unies miaraka ny primature na mana stratégie mitokana ny bady fa tokony stratégie ray mifanaraka no ampiasana ka mamaly ny entetan'ny vahoaka malagasy araka ny torolamana meny filoam-pirenena. Dia ny point anankiray farany angamba hoe amin'ny fanisana azy fa tsy hoe amin'ny farany kely dia le fandrindrana ny fampiasana ny vola avy amin'ny mpamatsy vola mba tsy tsy misy incohérence na tsy fitoviana fijery amin'ny fanampiana ny Madagasikara. Namafisin'ny ministra teto fa tokony akambana ora ihany ny paikety fampandrosoana iarana miasa ny mpamatsy vola maro aka ny tanjona dia ny hahatonga azy ireo hifanaraka mitombontsoan'ny vahoaka sy ny politika fampandrosoana napetraka filoham-pirenena. Anisan'ny iriny zareo zany dia tokony hisy ny fandrindrana amin'ireo mpamatsy vola eto Madagasikara zany amin'ny fomba fanampiana Madagasikara ary amin'ilay stratégie resaka teo koa zany araka ny resaka teo dia hoe tsy ny stratégie ny mpamatsy vola ihany fa arindra araka ny fijeriny avy aty amin'ny malagasy zany ka eo anivony filoham-pirenena moa mandrindra an'izy maraka n'ilay resaka teo. Mpandraharaha japonais avy amin'ny orinasa mpiantoana lehibe iray avy any Japon no fantatra fa ho avy eto Madagasikara misy 2020 jona ho avy izao hijery ny fomba ahafahana mijery ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara. Afantatra teto koa fa vonona manampy any Madagasikara amin'ny fanitarana ny serana Tsambony Tomasina ny firenena japonais ary nanome toko fa vonona ny anome famadiham-bola mitetina hatrany amin'ny $700 tapitrisa. Etsy ankilany nangatahany masovo japonais kosa ny amerenana ny fandriampahalemana mba ahafahana mampitombo ireo mpandraharaha japonais mampiasa vola eto Madagasikara.